Zay ihany koa no mitondra antsika mankany amin'ny sehatry ny fizahantany mpizahatany vahiny maherin'ny 4 alina no tonga nitsedika Madagasikara tao anatin'izay 3 volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity izay. Arak'izany niakatra 3 isanjato mahery kely ny fitsidihan'ireo mpizahatany raha oharina tamin'ny taon-dasa. Niakatra ny tahan'ny mpizahatany vahiny tonga teto Madagasikara nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity raha nitady tamin'ny taona 2024. Ny Frantsay sy ny Italiana no tana ny lohalarana amin'ireo mpizahatany vahiny liana ny Madagasikara. Paina tamin'ny taona zany dia misy fiakarana zany satria raha nandray 45,244 touristes zany tsika tamin'ny 2013 dia nandray touriste 54,000 mahery zany tsika ny premier trimestre 2014. Zay dia ny retour constitutionnel ny fiverena ny mpizahatany eto amintsika zany narakaraka amin'ny ireo firenena ao Europa sy ao amin'ny kontinanta Azia ny tena iopana amin'ny fanentanana sy fampahafantarana ny Madagasikara. Raha ny fanazavan'ny teknisiany tokony hisy ihany koa ny fampahafantarana ny Madagasikara any Australie, Canada ary ireo firenena ao amin'ny tapany avaratry ny Europa iny. Ankoatra ny fampahafantarana ny Madagasikara dia ezaka ataon'ny ministera ny fizahantany amin'izao ihany koa ny anatsarana ny kalitaon'ny tolotra omen'ireo mpanjifa. Miankina amin'ny ahitaon'ny mpiasa eo amin'ny sehatra fizahantany ny trano fandraisam-bahiny ary ny trano fisakafoanana nefa izany. Noho ny fahatsapana indrindra no natonga ny ministera ny fizahantany nametraka ny paikadym-pirenena fahampiroboroboana ny ahitao eny amin'ireo asan'ny fizahantany ny trano fandraisam-bahiny ary ny trano fisakafoanana. Misy ary androany ny atrikasa fakakefitra nitanterahana teto amin'ny Carleton Nosy izay natao indrindra ny fanandrify tamin'ila etsika International Tourism Fair 2024. Io zany dia ametraka mifototra rehetrarehetra mikasika ny formation tourisme zany, andrindra ny formation rehetra manomboka any ambany hatrany ambony. Zay mihitsy ny tenena hoe hatrany amin'ny asa atao hoe métier de base, miakatra hatrany niveau ambony amin'ny cadre ny asan'ny tourisme ty. Andrindra ny formation amin'izay zany ity stratégie ty ametraka ny rehetrarehetra ny fototra rehetra mihitsy amin'ny formation io, le fototra rehetra ilaina zany anatanterahana zay formation zay satria mitanjona be ny ananana mpiasa matianiny amin'ity sehatra ty. Tanjona ankapokapobeany tamin'ny fametrahan'ity paikadym ny anatrara Madagasikara ny tanjona mpizahatany iray tapitrisa amin'ny taona 2024 araka ny fanamby efa napetraka ny ministera ny fizahantany.